Indro ny lehilahy izany loha hevitra tokana izany no andeha hodiniantsika sy anasakana indray no izao maraina izao. Miaraba antsika rirarira indray tafaraka mity maraina ity noho ny fahasoavan'ny tompo dia afaka miara-mandinika indray ny tenin'Andriamanitra isika. Miarabanao ary tononoko mandrakariva ny fiadanan'ny tompo ho anao sy ny ankonanao ary ny fahasoavan'ny ampamizarany no hitantana ny fiainantsika tsirairay avy. Andeha hivavaka isika ireo mpanomboantsika izao tonidinika izao. Andriamanitra rainay izay any an-danitra misotronao izahay noho ny fitiavanao anay sy ny famondram-ponao ka ny tantananao anay tsirairay avy afaka miaraka mandinika ny teninao ankehitriny. Petraka ampitananao izao fotoana izao aoko tsapanay fa ianao mihitsy ny mampianatra anay ny fanena masina no ampitoetra izany atỳ anatinay. Anaran'i Kristy nangatana zavatra. Amen. Indro ny lehilahy. Tamin'ny omaly isika dia ndresaka ilay hoe nametraka fanontaniana i Pilato manao inona no marina. Dia hitantsika maly fa tsy niandro ny valin-tenin'i Jesõsy manambara ny marina, tsy malaina nararoatra Pilato, fa lasa izy nivoaka tany ivelany. Fa ny natao indray dia niezaka nandresy lahatra ny olona ka nilazany manao hoe tsy hitako izay heliko ity lehilahy ity na dia kely akory aza. Ny fandahatra tamin'izy ireo indray ny nataony fa tsy avy hatrany dia nandefa an'i Jesõsy ary izay no navoa any Pilato. Ary dia hitan'ireo mpitondra fivavahana tamin'izay fotoana izay fa azo nentiny tamin'ny sangany i Pilato ilay gouvernoura tamin'ny lalana. Mampalahelo izany. Sanatria ve eto Madagasikara misy mpitondra fivavahana mitondra amin'ny sangany mpitondra firenena? Sanatria nge zany. Fa eto dia zahatra nitranga reto mpitondra fivavahana dia nampita hevitra saina ratsy tao am-pon'ny olona, tao an-tsain'ny olona. Ka tamin'izany fotoana izany moa dia nisy fanaon'ny mamotsotra gadra rehefa tonga ny Paska. Ka reto olona be dia be dia efa nitetezany reto mpitondra fivavahana manao rehefa miteny Pilato dia alefaso anay Barabasy. Kanefa fantatra fa i Barabasy dia jiolahy izy, fa Jesõsy kosa nefa tsy manan-tsiny. Indray dia izany ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao. Aleontsika alohan'ny olombelona no mifidy faharatsiana toy izay mifidy ny marina. Eto dia izao ny zavatra nitranga. Hoy ny voalaza amin'ny 1:7 fa nisy fanaonareo amin'ny Paska andefasako anankiray ho anareo, koa tianareo va raha alevako ho anareo ny mpanjakan'ny Jesõsy? Ary ireo ny antso indray ka nanao hoe tsy ile io fa Barabasy, kanefa jiolahy Barabasy. Hitantsika amin'izany fa nanaraka ny hevitra eto mpitondra fivavahana ireto olona ireto. Ary tamin'izay fotoana izay dia fantatra fa nalain'i Pilato Jesõsy dia nokapohiny ary miaramila nandrandra satrotsilo ka nasatrony teo amin'ny lohany ary nampitafiany lamba volomparasy ary dia noarabainy izy ireo amin'ny fanesoana manao hoe arahaba ry mpanjakan'ny Jiosy Jesõsy. Izany mantsy ny fiaraban'ny miaramila ireo amperoro fa dia noesoany tamin'i Jesõsy izany fiarabana manaraby izany. Nanantena hanetsika ny amin'ny fangoran'ny vahoaka mantsy Pilato ka nitady ny fomba hanafahana an'i Jesõsy. Tadio tsara mpiara-mianatra namanisany. Fa impito Pilato niezaka hanafaka an'i Jesõsy fa saingy izao tsy nahavita an'izany hatramin'ny farany izy. Any ka dia navoaka ny Pilato hitan'ny olona amin'ny andininy 4. Hoy izy hoe
dia nivoaka indray Pilato ka nanao tamin'io, indro izao mitondra azy mivoaka ho eto aminareo, mba ho fantatrareo fa tsy hitako izay helo na dia kely akory azy. Tany zavatra mitranga. Pilato dia mahatsapa fa tsy mpanota, tsy meloka Jesosy, fa tsa naneo ny fanapahan-keviny. Eo amin'ny andininy 15, ary nivoaka Jesosy misatroka tsilo sy mitafy lamba volomparasy. Dia hoy Pilato tamin'ny vahoaka, indro ny lehilahy. Ry mpiara-mianatra namana isany, zany toe-javatra izany, toe-javatra mampalahelo. Zany no nitranga teo amin'ny fotoana io. Fanesoana an' Jesosy, teny fanarabiana an' Jesosy, kanefa Jesosy no ilay tena mpanjaka. Ary dia voalaza fa nangataka omboana amin'ny hazo fijaliana ny vahoaka, satria nilaza ny tena ho zanak'Andriamanitra Jesosy. Naleon'ny Pilato nanao sorona ny fahaleovan-tenan'ny fireneny, toy izay amela an' Jesosy ho afaka, satria tsy meloka izy. Firifiry moa ankehitriny no manao toe-javatra tahaka an'izany amin'izao fotoana izao. Matahotra ny voninahitra, matahotra ny toerana sy ny fahefany Pilato teo mason'reto vahoaka sy mpitondra fivavahana, dia aleony amela an' Jesosy omboana amin'ny hazo fijaliana. Ry mpiara-mianatra namana isany, izany toe-javatra izany no nitranga teo amin'ny toe-javatra ity. Nifidy ny hiazona ny fahefany Pilato, toy izay andefa ilay marina. Naleo ny voninahiny no ny fikiriny, toy izay anandra ilay voninahitran'Andriamanitra ka andefa an' Jesosy. Ho anao, inona ny fanapahan-kevitra ao androany? Indro ny lehilahy, indro Jesosy eo alohanao, andray azy venao, sanombo azy eo amin'ny hazo fijaliana. Tombany hitantana anao, anomenao ny fanapahan-kevitra endry tsara amin'ity androany ity. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao indray, ary manasa anao indray rahampitso, raha mbola sitrapon'Andriamanitra dia hiaraka eto indray isika hiaraka hivavaka isika ankehitriny ary. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotra anao indray izahay fa afaka nandinika izany lohahevitra izany, lohahevitra izay mampisaintsaina anay fa indraindray izay dia manakalo ny fahamarinana amin'ny zavatry ny tany, tahaka an'izay nataon'ny Pilato. Raha tokony hanafaka ny Pilato, raha tokony hanafaka ny Jesosy Pilato, indrisy fa Barabasy no naleva tamin'izay. Andriamanitra ampio izahay mba hanana fanapahan-kevitra androany, mba hiandany amin'i Jesosy zanakao. Mipetraka am-pelantananao ny fiainanay, hitahiany keo izao mpiaino izao, noho ny amin'an'i Jesosy nangatana.